Miara-misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havako nahatratra ity taona vaovao 2024 ity ka miaraba finaritra antsika ary manomona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsiraray avy. Arahaba ary laina soavina ny Tompo mbanao hitantana sy hivimbina antsika ny Tompo mandritra izao taona 2024 izao. Aoka ry havako homantsika eo ampelantanantsika ny salamo 9 hoentintsika midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny Tompo izany. Aorianan'izay dia ny laharan-kira 410 amin'ny firana FTV-AFiFaB no iarahantsika miredina. Ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho ampitomboana ao aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Andeha hiara hitsangana ianareo hanome voninahitra ny Tompo isika amin'ny alalan'ny fiarahantsika mamaky ny salamo 9 manao hoe: Jehovah Tomponay endreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao, avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny nonona nomezanao hery noho ny mpandrafy anao. Mba hampanginanao ny fahavalo sy izay tena maharatsy. Raha jereko ny lanitrao izay asan'ny ratsan-tananao sy ny volana makitana izay noforononao, inona moa ny olona no ahatserovanao azy, ary ny zanak'olombelona no manginao azy. Fa efa nataonao ambany kely noho ny Andriamanitra izy, ary efa nosatroanao voninahitra ny fiangonana. Efa nampanjakanao amin'ny asan'ny tananao izy. Ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambany tongony, dia ny osy, ny rosy sy ny omby rehetra, ary ny bibikiko mba ny voromanidina sy ny hazan-drano any an-dranomasina izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina. Jehovah Tomponay endreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra midera mankalaza ary manome voninahitra anao izahay. Raha tojo izao taona vaovao izao. Tsapanay tokoa fa Andriamanitra nombanay ianao, ka Andriamanitra nendasy teo anilanay tamin'iny taona lasa iny. Misaotra sy mankasitraka anao izahay
fa tamin'ny indra fonao lehibe izay anehoanao ny voninahitrao no hitantananao sy mivimbinanao anay. Ankehitriny ary Tompo, raha mandihy izao taona vaovao izao izahay, mandihy ity volana Janoary ity, dia misy indray ny lohahevitra izay nomenao, dia ny azahoanay mibanjina fa lehibe ny voninahitrao Andriamanitra. Koa manandratra izany hira izany izahay, hanehoana ny fahamasinanao, ny fahamarinanao, ary ny habe ny voninahitrao. Kodera lazane no atolotra ianao, ho fanehoam-boninahitra anao, ary azahoanay ihany koa mibanjina mandrakariva, fa izay rehetra ataonay sy miseho eo amin'ny fiainanay dia nataonao ho fanomezam-boninahitra anao. Ka tokony amin'ny fanetretena mandrakariva no hijoroanay eo amin'ny fiarahamonina sy ny tontolo misy anay, satria nataonao ho fanomezam-boninahitra anao izahay. Tompo, raiso anitra kasitrahanao izao Fanompoampivavahana tanterahana izao, ho fanomezam-boninahitra anao irery ihany. Mba hatanteraka an'izany ray eo, dia aoka hiasa manan-kery ny fanahinao masina. Mba hatanteraka izany ray eo, dia aoka izahay mba afaka hiaino tsara anao, ka handray izay rehetra atolotra ao anay no ny asa ny fanahinao masina. Ary raiso anitra kasitrahanao izay rehetra tanterahanay, ho fiterana sy fanomezam-boninahitra anao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ilay be voninahitra sy ankalazaina, ary omena ny laza sy ny tera no anaovana izany vavaka izany. Amen. Hipetraka ianareo ry havako. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, iaino ny sitrapon'Andriamanitra isika, ary aorianan'ny fianoantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia ny laharan-kira 770 ny andininy voalohany sy ny faharoa no tanterahantsika. Izao ary ny sitrapon'Andriamanitra izay omen'ny Tompo ho antsika. Mandrenesaka miaino, aza miavonavina, fa Jehova no miteny. Manomeza voninahitra an Jehova Andriamanitra reo, dia ny tsy mbola mahatonga ny maizina izy, ary dia ny tsy mbola tafitohina amin'ny tendrombohitra maizimaizina ny tongotra reo. Ka raha miandry ny mazava ianareo, dia ataony tonga ho aloky ny fahafatesana, ka abodiny ho aizo-pito. Fa raha tsy haino izany ianareo, dia hitomany any amin'ny mangingina ny fanahiko, satria misy fiavina vonana, eny ny masoko hamandranomaso hijojojo be, satria voababo ny ondry ny Jehova. Izany ary no sitrapon'Andriamanitra, sambatra ny maizarana izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny vorezy. Amen.
Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra teo ry havako, dia mahatsiaro tsy ho tanteraky tsika, indrindra ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, koa hivavaka hifona eo anatrehan'ny Tompo, ary aoriana ny vavaka fonana dia ny hira laharana 220 amin'ny firana fanampiny no ataontsika. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, menatra sy mangay ahy izahay, manoloana ny nandrenesanay ny teninao teo, dia ny sitraponao Andriamanitra. Tao aminao tokoa mantsy izahay hanome voninahitra anao, tao aminao izahay aneo izany amin'ny alalan'ny tsy fiavonavonana, ka mamily ny masonay tsy hijery anao, ny sofonay tsy hiaino anao, ny vavanay tsy hanome voninahitra anao, ny ataonay tsy hifanaraka amin'ny sitraponao. Tompo, mamelany elokay noho ny avonavonay, mamelany elokay noho ny tsy fanomezanay voninahitra anao, mamelany elokay noho ny fianteheranay amin'ny herinay, ka tsy ahatserovanay fa miraparapa ao anatin'ny Ezipito izahay, ka raha tsy eo ianao mitantana sy mivimbina anay, dia ho zava-pona ny ezaka ataonay, ary ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay izahay. Misaotra anao izahay Tompo, ny amin'ny mpanomponao izay mijoy ranomaso noho ny fahitana ny fahaverezanay, ka mifona ho anay amin'ny alalan'ny fananarana anay, amin'ny alalan'ny teny sy ny sitraponao. Nefa vomaika misaotra anao izay ny amin'ny Jesosy Kristy, izay nitondra ny elokay teo ambony hazofijaliana, mifona ho anay eo kavananao Andriamanitra, koa ny amin'ny finoana, ny amin'ny asa-pamonjena ny tanteran'i Jesosy no anatonanay anao, ka nandratanay ny vavaka fifonanay sy ny fibebahanay. Mamelany elokay Tompo, mamindrafo aminay. Mamelany elokay Tompo, ka azasaina ny fahadisoanay. Mamelany elokay Tompo, ka omeo ny fiainam-pahamasina sy sainam-baovao ao aminao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
Ho antsika izay manantona ny tompo, ny bebaka sy ny fona marina teo anatrehany, mitsangana handray ny famelan-keloka atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tombontsika. Aorianan'ny famelan-keloka izay atolotr'Andriamanitra antsika, dia ny laharan-kira 150 no ataontsika. Laharan-kira 150 amin'ny firana FTV-AFiFaB. Hoy ny teny famelan-keloka izay atolotra antsika. Fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Tsy amin'ny lalàna nefa, fa ambarany lalàna sy ny mpaminany, dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny finoana ny Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino. Fa tsy misy hafa, fa samy efa nanota izy rehetra, ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinina mamaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Aleluia, mideran'ny tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fikakany fanahiny. Amen. Ry ava-malalo ao amin'ny tompo, andesika anambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekam-pinoana apostolika manao hoe: mino an'Andriamanitra raisy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanana tokana tombontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, nijalona nakokoa, nomona tamin'ny azo fijaliana, maty kanaleva, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny fahatelo, miakatra ho any lanitra, mipetraka vavan'Andriamanitra raisy tompo, avy any amin'ny viny tsara velona sy maty, mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonana olona masina, ny famelan-kely, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana izay. Petraka miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy tompo ry havana ny men Jesosy zao Taombaovao 4 sy 4 zao teo azy-Andriamanitra rery voninahitra fa izy ny antony zavatra rehetra, izy koa memboninahitra, izy ny fiandohana sy fiafarana, ilay alfa sy omega. Misaotra ny tompoko isika mantanteraka zao fampivavahana zao izay rana amin'ny vokarin'ny FTV-AFiFaB FJKM, tary Andriamatoa filohan'ny FJKM dia Dr. Ankadimbahoaka Spaa11 sy ny mpiara-miasa rehetra. Ary misaotra manokana ihany koa ny fiangonana eto amin'ny FJKM Ankadimbahoaka Spaa11 Tanarivo Atsimo, miaraka mantontosa zao fandaharana sy fampivavahana izao. Misaotra ny mpitandrina mivady sy ny prompiangonana sy ny olona sy ny diakona, sampana rehetra ny kristianina rehetra, miara-miombona mantanteraka zao fotoana izao. Ary ny vaovaon'ny fiangonantsika ry havana izay soratsika hatrany taona vao omeny tompo ary miarabantsika hatrany, fa amin'ny alahady 1 Janoary ho avy zao
dia hanotanteraka indray tsika toy ny fanaontsika isa-taona ny fitondrana mambavaka ny Andriamantoa filohan'ny FJKM sy ny ankonany sy fanoanantsika azy amin'ny endrika hita maso, ary ihany koa ny fametrahantsika indray ny taom-piasana amin'ity taona 2024 ity. Eny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina eny Ivato, misy tokianja malalaka eo tokotany-bea iombonantsika indray amin'ny fotoana io. Amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 9 dia misy asa sy fampahirezana tarihan'ny mpiandry. Manomboka amin'ny 7 ora sasany indray dia fampivavahana feno tarihan'ny mpanaikitra FTV-AFiFaB. Manasantsika rehetra riavana ny fiangonana eto amin'ny Antananarivo renivohitra sy ny manodidina dia hikatona avokoa amin'ny fotoana io fa iombona eny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina eny Ivatosika. Efa vonona ny fandaminana rehetra ka dia samy hiatrika sy hitondra mambavaka an'izantsika. Ny 17 sabotsy 17 janoary indray dia isy ny fambolem-kazo na fambolena-ala izay ho tanterahantsika any Andanona Manjakandriana. Samy hiomana avokoa ny sampana sy sampanasa ary ny kristiana ary fiangonana samy hanao fandaminana arak'izay amin'ny 7 ora maraina ny fotoana antsika ny toerana tsy lavitra izany Andanona Manjakandriana izany fa eo amin'ny 8 kilometra miala eo Manjakandriana da ho any Ambatolaona ary 3 kilometra miala amin'ny Arabea dia eo izany toerana misy tany hantanterantsika izany fotoana izany. Dia ho n'Andriamanitra rery ny voninahitra izay no raran'ny fiangonantsika riavako. Sotra n'Andriamantoa sekretera jeneraly isika nilaza izay raran'ny fiangonana izay. Ndeha riavako anatanteraka amin'ny apahany sady amin'ny asa irentsika amin'ny alalan'ny rakitra. Koa ny hira fa 970 sy 700. 970 sy 700 no ataontsika ary ao anatin'izany ny dekona no hitaty ny fanatitra eny amintsika tsiraray azy. Dia hiara-hitsangantsika riavako hanolotra ny fanatitra amin'ny alalan'ny vavaka. Hivavaka isika. Amin'izao taona vaovao izao ry Tompo Andriamanitray, dia manavao ny fanoloran'ny tenanay eo anatrehanao izahay, amin'ny alalan'ny fanantonana anao eto amin'ny tranonao, nefa ny amin'ny alalan'ny fiderana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra anao ihany koa, ary amin'ny alalan'ny fiainonanao. Indrindra Tompo, maneho ny fanoloran'ny tenanay amin'ny fomba hita maso sy azo tsapain-tanana izahay, ka manolotra ireto rakitra ireto, mba azahoana manatanteraka ny asanao. Ianao Tompo sy Andriamanitray no hampavokatra ny asan'ny fiangonana amin'izao taona vaovao izao, ary andray ny fanoloran'ny tenanay feno sy tanteraka ho irak'irakao sy mpanatanteraka ny asanao. Tompo, raiso ny fanoloran'ny tenanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Petraka ianareo ry havako.
tonga amin'ny fotoanany liturjia ny tenin'Andriamanitra isika ka anomboana an'izany dia ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ny laharan-kira fa 7:77 no tanterahantsika ka ny andininy voalohany ihany. 7:77 ka ny andininy voalohany. Miaraba ny ankizy sy ny tanora amin'izao taona vaovao izao. Andeha hisangana ny ankizy sy ny tanora ara hamaky ny tenin'ny soratra masina ialohavan'ny vavaka. Imbombavaka isika. Jesosy, faly izahay. Faly izahay manana anao fa amin'izao taona vaovao izao dia homenao ny teninao indray mba ho fiainanay. Tsy amin'ity andro an'ity ihany, fa amin'ny taona rehetra izay omenao anay. Dia mitenena Jehovah fa meno ny mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mazao toerana ianareo. Ny ten'Andriamanitra izay omena antsika, dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara soratan'ny Lioka. Hojerentsika ny filazantsara ny Lioka, 20:20, ny andininy 9:20. Lioka 20:20, andininy 9:20. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: raha vao mendoa izany zavatra izany, dia miandrandra ka sandrato ny lohanareo, fa manakaiky ny fanavotana anareo. Amen. Miandoha ny taona. Ary eto ny ten'Andriamanitra miteny hoe raha vao mendoa izany zavatra izany. Ity andin-tsoratra masina ity dia milaza indrindra ny amin'ny nilazan'i Jesosy ny amin'ny handravana any Jerosalema. Fa nefa kosa mbola ho avy indray izy. Miandoha ny taona. Miandoha izany zavatra izany nefa ho Jesosy hoe miandrandra. Maro ny zavatra nampitanondrika antsika ankizy tanora tamin'iny taona lasa iny. Ankehitriny vaovao ny taona miandrandra. Maro ny zavatra nampalahelo ka mety tsy nahatraka akory aza teo anivon'ny ankohonana, tany am-pianarana, tamin'ny namana. Milaza aminao ny tompo miandrandra. Ary asandrato ny lohanareo dia mpanjiny Jesosy Kristy miteny aminao hoe homba sy hitay ianao mandritry ity taona vaovao ity. Fahoravan'i Jesosy ny tsy fahombiazana rehetra raha matoky azy ianao. Horavan'i Jesosy ny mampitanondrika anao rehetra raha matoky azy ianao. Ankehitriny ary amin'izao taona vaovao izao miandrandra. Mibanjina an' Jesosy Kristy satria lehibe ny voninahitr'Andriamanitra ary izany voninahitr'Andriamanitra lehibe izany indrindra no mampitraka antsika. Dia ho azy irery ihany ny voninahitra. Mbola hivavaka isika ka rehefa miato dia mamerina ianareo. Jesosy tomponay eo, lehibe ny voninahitra ao, ka hiandrandra izay hibanjina anao. Ka na inona miseho amin'izao taona vaovao izao,
dia andrandra mandrakariva ny voninahitrao izahay. Nisaotra Jesosy. Amen. Mialohan'ny tsanganan'ireo mpanompon'Andriamanitra hivavaka sy hamaky ny teny avy amin'ny soratra masina, dia nilaharakira fa 1:20 amin'ny firana FFPM nataontsika ka ny andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra. Ny andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra. Vavaka isika ry havana, lehibe ny voninahitrao Andriamanitra, ka indreto izahay mankalaza anao amin'ny alalan'ny teninao izay ovakiana sy ambara aminay. Koa raha iaino izany ary izahay ary tompo dia vokiso ny fanahinay, ary amboary sy tefeo izahay, hahatonga anay ho tena mpanomponao marina tokoa amin'ny alalan'ny teninao. Ary satria moa velona sy mahery ny teninao ry tompo, dia velomy amin'izany fanahinay, ampaherezo izahay. Tompo, ampitombo ny finoana ianao, satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia teninao Kristy. Koa ianao Andriamanitra tompo ny tenany, ampiteny ny mpanomponao, anao ny teny ao ambavany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ovakiana ny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny tantara voalohany toko 720, andininy 10 ka hatramin'ny 17. Tantara voalohany toko 720, andininy 10 ka hatramin'ny 17. Ovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Koa dia nisaotran'i Jehovah teo anatrehany fiangonana rehetra Davida, ka nanao hoe: isaorana anie ianao Jehovah, Andriamanitra Israely razanay, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehovah ny fahalehibiazana sy ny hery, sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary fiandrianana, dia izay rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fanjakana Jehovah, ary anao ny fisandratana olohany ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny harena sy ny voninahitra, ary ianao ny manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mahalehibe sy mampatanjaka izao rehetra izao.
Koa ankehitriny misaotranao izay ary Andriamanitra eo sy midery ny anaranao be voninahitra. Amen. Hotohizana ny famakiana ny soratra masina. Izany dia hitantsika amin'ny filazantsara ny soratan'ny Lioka. Lioka toko faha-1 amby 20. Lioka toko faha-1 amby 20, raisina eo amin'ny andinin'ny faha 5 amby 20 ka hatramin'ny faha 9 amby 20. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary isy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Ary aty ambonin'ny tany dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny fiorondron'ny ranomasina sy ny fanonjana, ka horeraka amin'ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasan'izany zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina, ary amin'izany andro izany dia hita ny zanak'olona avy eny amin'ny rahona amin'ny kery sy voninahitra lehibe izy. Ary raha vao ny andoha izany zavatra izany dia miandrandra ka asandrato ny lohanareo, fa manakaiky ny fanafotana anareo. Amen. Hofaranana ny famakiana ny teny-tsoratra masina arak'izay hita ao amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko faha-1 amby 20, ny andininy faha-2 amby 20 ka hatramin'ny faha-7 amby 20. Apokalipsy toko faha-1 amby 20, ny andininy faha-2 amby 20 ka hatramin'ny faha-7 amby 20. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy mba nahita tempoly teo aho, fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsito sy ny zanak'ondry no tempoliny. Ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana mirapiratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no nanazava azy, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Ary ny firenena maro no andeha amin'ny fahazavany, ary ny mpanjakan'ny tany dia mitondra ny voninahiny ho ao anatiny. Ary ny vavahadiny tsy arindrina akory amin'ny andro, fa tsy mba hisy alina ao. Ary ny voninahitra sy ny hajan'ny firenena maro dia hoentina ao anatiny. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mialohan'ny tsanganan'ny ray aman-drenitsika hitondra ny afatr'Andriamanitra, dia andeha hiara hitsangantsika hanao ny hira laharana faha 50 ao amin'ny firana FFBM. Dia hitsangantsika ry havako. Amen.
Revana malala ry malagasy praitandrazana amin'ny fifaliana lehibe no iarabanantsika nomeny Jesosy Kristy ilay tsy miovo mahasineur mandrakizay ity taona vaovao 2024 ity. Mbatsika menakavy ane ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika ary mifiraisana amin'ny fanahy masina mpamakivakina izao taona izao. Ao anatin'ny perikopy FJKM mariavana malala dia manomboka ity taona ity amin'ny boky farany ao amin'ny Baiboly isika. Dia ny boky ny Apokalipsy. Ary eo amin'ny Apokalipsy dia ny toko alohan'ny farany no andraisantsika izany. Ny Apokalipsy toko faha 1 ka ny andininy faha 2 hatramin'ny andininy faha 7 arak'izay novakina tamintsika teo. Arak'izany ravana malala any amin'ny boky farantsika ary ny votoatin'ny Apokalipsy raha teo dia mitsinjo ny any amin'ny farany. Ary zany no nampianarana azy tamin'ireo izay nianatra soratra masina manao hoe ny afatry ny Apokalipsy amin'ny ampahany lehibe dia afatra eskatolojika mitsinjo ny any amin'ny farany. Ary ray no afatra ho antsika riavana. Eto ampiandohany zao taona zao dia afarany antsika manao hoe tsinjovy ny farany. Tsinjovy ny farany. Ka raha te hitsinjo ny farany tsika ahoana ary? Misy fanontaniana telo riavana malala izay tian'Andriamanitra atao amintsika. Fanontaniana telo. Ny fanontaniana voalohany dia izao: ny fiainam-panahintsika manahoana? Ny fiainam-panahintsika manahoana? Ny fanontaniana faharoa: ny fiainam-pirenentsika manahoana? Ny fiainam-pirenentsika manahoana? Ary ny fahatelo: ny fiainam-pitondrantentsika manahoana? Ny fiainam-pitondrantenantsika manahoana? Ny perikopany menantsika mantsy ravana maty tenin'Andriamanitra ity ny Apokalipsy toko faha 20 andininy faha 12 hatramin'ny 17 dia tena azo zaraina telo mazava tsara mihitsy. Ny andininy faha 12 sy 13 dia miresaka momba ny lafiny fivavahana. Ny andininy faha 14 hatramin'ny andininy faha 19 miresaka firenena sy fanjakana. Ary ny andininy faha 17 farany miresaka fitondran-tena. Ary ireny mahatonga ireo fanontaniana telo ireo. Tsinjovy ny farany. Ka eritrereto reto fanontaniana reto: ny fiainam-panahintsika manahoana? Ny fiainam-pirenentsika manahoana? Ny fiainam-pitondran-tenantsika manahoana? Raha raisitsika ravana malala amin'ny fanontaniana voalohany hoe ny fiainam-panahintsika manahoana? Ny andininy faha 12 sy faha 13 dia miresaka ny amin'ny tsy misy tempoly tsony ao fa ny tompo Andriamanitra sy ny zanak'ondry io ny tempoly ao aminy ao. Ny dikan'izany ravana malala ao Jerosalema vaovao, ny olona ao anatin'izany Jerosalema vaovao zany dia tsy misy fiainana anankiroa tahaka an'izay iainantsika azy ankehitriny. Tsika matsy manana fiainana anankiroa zao. Amin'ny fotoana andehanantsika makaty am-piangonana na lahady na andavanandro dia iny tsika fa miditra ao am-piangonana. Dia misy fotoana mivoaka avy ao am-piangonana indray tsika dia mandeha ny fiainantsika hafany. Fa ao Jerosalema vaovao tsy misy tsony zany. Fa rehefa miditra ao amin'ny Jerosalema vaovao ianao dia miditra ao amin'Andriamanitra ianao. Ny fiainanao manontolo dia ao amin'Andriamanitra. Ny fiainanao manontolo dia ao amin'ny Jesosy Kristy. Tsy misy hoe ny fiainana any am-piangonana sy ny fiainana any ivelan'ny fiangonana. Ary eo ravana malala no antson'Andriamanitra amintsika. Eo ny antson'Andriamanitra amintsika hoe izaho sy ianao indrindra isika izay miditra am-piangonana manahoana ny fiainam-panahintsika? So samy hafa lahy ny fiainantsika ty am-piangonana sy ny fiainantsika ny ivelan'ny fiangonana. Ao anatin'ny fampianarana teolojia pratika ravana malala dia ampianarana mpianatra mpitandrina ny amin'ny hoe tadidio fa ny liturjia dia manomboka aorianan'ny amenina farany. Eny ravana, ny liturjia dia manomboka aorianan'ny amenina farany. Inona moa ny hevitry mpandinika ny teolojia milaza an'izany? Midika zany zao manao hoe rehefa avy niaona tamin'Andriamanitra ianao, rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra ianao, rehefa nandray ny fahazavan'Andriamanitra tamin'izany fiainana zany ianao, ka andeha iverina ny ivon'ny fiarahamonina, iverina any amin'ny tokantrano misy anao, iverina any amin'ny toeram-piasanao, iverina any amin'ny toeram-pianaranao, dia tsarovy fa ny fahazavan'Andriamanitra no tokony ho entinao any. Ka ny fivelomanao ilay fanompoana an'Andriamanitra, ilay fanompoam-pivavahana natao dia tsy vita teo ambony dabilio tao anatin'ny adiny ray na adiny roa na adiny telo nanaovana fanompoam-pivavahana, fa ny fiainanao isanandro amin'ny toerana rehetra ny tokony ho fanompoam-pivavahana ankalazan'Andriamanitra. Raha no antso lehibe ravana malala: ny fiainam-panahintsika manahoana?
mampalahelo ry havana malala mandray ro ny teny zay fantatsika tsara hoe ireny olo reny mpivavaka laty fa mpangalatra koa latsinainy mampalahelo ny mandray an'izany ry havana malala ary so ihany moa fa tsy misy an'izany eto Madagasikara fa ny amin'ny toerana hafa teny zany misy nataon'ny olona hafa ny olona hitan'ny olona am-piangonana ary hafa ny olona hitan'ny olona anivo ny fiarahamonina mahatonga ny olona tsy miditra am-piangonana itemy manao raha ohatrany reny ny olona miditra am-piangonana za tsy te hivavaka akory ry havana malala antsony ny tenin'Andriamanitra tena manana fiainana anatin'ny fiombonana marina amin'i Jesosy Kristy ve isika ka miditra ao amin'Andriamanitra fa izany no zavatra irian'Andriamanitra indrindra ry havana malala mba ho olona ao amin'ny Kristy isika ka ny fiainantsika manontolo dia Kristy no iainana rivotra iainana Kristy no fahazavana ivelomany eo amin'ny fiainana manontolo marina fa mbola tsy any Jerosalema vaovao tsika saingy ny diantsika mizotra makany amin'izany Jerosalema vaovao zany ary isika zay miomana ko amin'izany ry havana malala dia antsona teny zao tsy injovy ny farany dia mba mitondra-tena amin'ny fiainam-panaraka an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy zay ny voalohany ry havana ny faharoa dia izao fantany faharoa ny fiainam-pirenentsika manahoana ny fiainam-pirenentsika manahoana tena mahavariana ry havana malala fa amin'ity soratra masina ten'Andriamanitra menantsika ity dia miresaka ny amin'ny hoe ny fanjakany ny mpanjaka ny firenena rehetra ireo izy mitondra ny voninahiny ho Jerosalema vaovao mitondra ny hajany sy ny hareny ho Jerosalema vaovao zany nambara ny tenin'Andriamanitra ry havana malala zany hoe ao anatin'ny fiheverin'Andriamanitra mihitsy manana anjara toerana ngezabe ny fanjakana manana anjara toerana ngezabe ny firenena manana anjara toerana ngezabe ny mpanjaka zay mitondra ny firenena ireny ary ny zavatra ambarany tenin'Andriamanitra dia zao manao hoe ny mpanjaka sy ny firenena samihafa hitondra ny hareny o Jerosalema vaovao hitondra ny voninahiny o Jerosalema vaovao hitondra ny hajany o Jerosalema vaovao dia tsy maintsy manontany teny tsika ny fiainam-pirenentsika manahoana afaka hitondra ny hareny Madagasikara ny voninahitry Madagasikara ny hajany Madagasikara o Jerosalema vaovao ve itsika vonina hitondra an'izany ve isika malagasy ka izay tena nomen'Andriamanitra atsika dia ho aitsika hivelomana dieny ankehitriny mba ho arena voninahitra haja mendrika ny fanjakan'Andriamanitra mendrika ny Jerosalema vaovao no iainantsika sy histratsika sahady dieny ankehitriny fantanina lehibe zany ry havana malala na amin'ny vahoaka na amin'ny mpitondra fa Andriamanitra dia mampahatsiaro ny mpitondra rehetra fa ho avo ny fotoana hoentinao Jerosalema vaovao ny hareny ny firenena ary ny hareny Madagasikara koa hoentinany hoentinao Jerosalema vaovao ny voninahitry ny firenena rehetra ary ny firenena malagasy hitondra ny voninahiny ihany hoentinao Jerosalema vaovao ny haja ny firenena rehetra ary ny haja ny Madagasikara koa zay mampiavaka azy zay mampisongadina azy zay maha izy azy ny fahatsarany nomen'Andriamanitra azy hoentinao Jerosalema vaovao miomana ko amin'izany mandrakizay zany sika ry havana malala miomana ho amin'izany sika amin'izay rehetra ataosika eto amin'ity firenentsika ity dia mba hahatsiaro an'izany ny tsiraray avy indray androany ho an'ny Jerosalema vaovao aho miomana ho any ve isika miomana hitondro zany ve isika sa hiodina eto an-tany eto ka ampiasa zany harena voninahitra haja rehetra zany hoentina any amin'ny fahaverezana sanatry fa tsy ho any amin'ny Jerosalema vaovao ny fiainam-pirenentsika manahona misaotran'Andriamanitra moa tsika fa sika manan-karena ny mpitondra eto amintsika hendry ny vahoaka hendry dia samy miomana tsara daholo ho an'ny Jerosalema vaovao tsika mianakavy ambaran'izao afatra zao ary havana malala ny fahatelo farany zao manao hoe ary ny fiainam-pitondran-tenantsika manahoana ny fiainam-pitondran-tenantsika manahoana eo amin'ny indriny ny fahafito amby roapolo mantsy mamarana itenin'Andriamanitra menantsika ry havana malala dia azavainy Jaona mazava tsara ny amin'ny hoe misy olona hiditra any amin'ny Jerosalema vaovao ary misy olona tsy hiditra any mihitsy izy ny olona zay maloto hoe ny olona manao vetavety ny olona mandaingy zany no ambara eo tena tsy miditra any mihitsy fa ny miditra any dia ny olona zay voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana zay any ny zanak'ondry dia mandiny tena tsara sika zany ry havana malala mandiny tena tsara sika rehefa miresaka nyzany hoe fahavetavetahany zany le boky ny apokalipsy ry havana malala dia resahany aolo kely ao amin'ny apokalipsy toko fahafitambin'ny zany ny andina faefatra sy fahadimy miresaka ny amin'ny Babilôna lehibe izy dia Babilôna zany no tena hoe vehivavy lehibe ny mpanjaka ny fahavetavetana
mpanjaka amin'ny fahavetavetana ary le fahavetavetana ao anatin'izany ravana malala dia le fahavetavetana ny fanompoan-tsampy ny fitsanganana hanohitra an'Andriamanitra ary zany ny zavatra mitranga ravana malala zany ny zavatra mitranga rehefa mandroso ny firenena dia Andriamanitra ny toeriny ary na tsy mandroso aza ny firenena dia miazakazaka miankohaka any amin'ny satana ny olona io satana io zay tsy menatra mihitsy ny teny tamin'i Jesosy teo am-piandohan'ny asa miankoho feto amiko dia omeko anao zay rehetra zao fifanomena azy any hatramin'izao dia mbola mitona ny olona iankohaka eo amin'ny satana ary mampalahelo fa misy tokoa ny miankohaka amin'ny satana mba handraisana fahefana hananana harena hananana voninahitra ao anatin'ny fiankofana amin'ny satana any amin'ny firenena samihafa dia nahitana an'izany ry havana malala nahitana an'izany tsika tamin'ny Babilôna ohatra tamin'ny andro Nebokadnezara izy no asany ankofana eo atao Andriamanitra eo avana akoatra n'ireo sampy samihafa rehetra eto Madagasikara moa tsy isy an'izany fa isika dia tany kristianina manana martyr sika ary mahafinaritra zany fa antsoin'Andriamanitra sika hahatsiaro manahoana ny fiainam-pitondrantenantsika miaina ao anatin'ny fahamendrena sy ny fahamasinana sa ao anatin'ny fahavetavetana fa rehefa miresaka fahavetavetana koa ny soratra masina ry havana malala dia tsy misaraka aminy eo mihitsy ny fijangajangana fa ny fijangajangana dia manana hevitra anankiroa misy le fijangajangana ara-panahy miresahana ny amin'ny fanompoan-tsampy teo fa misy koa le tena fijangajangana mihitsy fahaltom-pitondrantena olona manambady ny vadiny ihany ny sipa ny vadiny koa eto Madagasikara moa tsisy manao an'izany tsika zavatra mahafinaritra zany fa any amin'ny tany samihafa any dia zany ny iainany miaina ao anatin'ny fijangajangana tsy fahamarina ny pitondratena tsy fahadiova pitondratena fa ao anatin'izany fahavetavetana zany so nambarany tenin'Andriamanitra manao hoe ny olombetaveta tsy miditra ny Jerosalema vaovao amin'izao taona vaovao zao mba hiverina amin'ny fahamasinana ny olona rehetra fa tsy fahavetavetana ihany ny resahana eo fa miresaka koa izy ny amin'ny tsy hoany koa ny mpandainga ny lainga ry havana malala dia tena zavatra mampieritreritra mihitsy rehefa nilaza n'ireo olona zay tafiditra any an-danitra ny akanjo fotsy lava ny apokalipsy ry havana malala amin'ny apokalipsy toko fa-20 zany andin'ny fahadimy dia lazay mane ary tsy nisy lainga teo ambavany ary tsy nisy lainga teo ambavany ny olona miditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona miditra any Jerosalema vaovao tsy misy lainga any ambavany ary mampieritreritra zany ry havana malala atrary amin'ny toko faraky amby 20:20 dia efa mampahatsiaro ny mpandainga ange ka tsy miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny toko faharoa amby 20:15 ny mpandainga ange tsy miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary Jesosy moa dia nampahatsiaro manao hoe ny devoly ny ray ny lainga ny olo ny devoly tsy hiditra manao vina any amin'ny fanjakan'Andriamanitra koa dia tsy maintsy mieritreritra ny fiainam-pitondrantenantsika re manahoana ahoana re ty lainga variraraka atao lainga averina tsy mpimaso misy milaza lainga izy miteny azy mahalala fa lainga io ary ny olona zany zay verina bady mahalala koa fa lainga io tenen'io saky ty tenenina ihany tsy eto Madagasikara tsika olona milaza marina daholo eto fa any amin'ny setra samihafa ivela Madagasikara mahakavariana lainga no afahana vahoaka lainga no andaminana ny fiarahamonina lainga ny olona mpandainga tsy hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny olona mpandainga matetika miatsara velatsy sy lainga no ambarany eo masonao zavatra hafa nambarany tsy ataony any ambadika any fa nipiatsara velatsy sy mpandainga tsy miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandihy taona vaovao tsika ry havana malala mba tsy njovy re ny farany tsy njovy ny farany miandry atsika le mpiafarany ery la Jerosalema vaovao mizotra makany ny diatsika raha miomana hoany tokoa isika ry havana malala ao anatin'ny fanekena marina Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ao amin'ny fanekena marina famonjena nataony Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty antsika ary niakatra ho any an-danitra hanomanao antsika ny toerana ho antsika koa dia mba handeha amin'ny fitondrantena no havaozy ny fanahy masina no diovy ny rany Kristy isika ka tsy handeha amin'ny fahavetavetana samihafa rehetra zao amin'izao fanompoan-tsampy samihafa rehetra zao amin'izao lainga samihafa rehetra zao hafafy na ao anatin'ny ankonina eo nivon'ny toeram-piasana nivon'ny fiarahamonina fa mba handeha amin'ny fahamarinana arak'izay antsoin'Andriamanitra antsika dia mirary taona vaovao sambatra ho antsika ry havana malala hitsonjovantsika ny farany ananantsika valiteny mazava amin'ny fanontaniana tely sosina nomenantsika androany manao hoe ny fianam-panahintsika manahoana
ny fiainam-pirenentsika manahoana, ny fiainam-pitondrantenantsika manahoana. Ary ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. dia iombona mivavaka isika ry havana, mivavaka isika. Misaotranao zay Andriamanitra, fa Andriamanitra velona tokoa ianao, velona ka miteny sy manambara mandrakariva amin'ny fiangonanao indray maka indray, amin'izay afatra tianao ampitaina ho amin'ny fiangonana sy ny vahoaka rehetra ankehitriny amin'izao vanim-potoana ny krismasy izao indray. Misaotranao zay fa mampatsiaro an'indray maka ny teninao ny amin'izay finiavana tokony hitadiavana ianao mpamonjy. Mandrakariva tokoa mantsy Tompo dia mahatsiaro tena izahay ny amin'izay tsy mba hanananay finiavana akory hitady anao. Raha mankalaza anao izahay dia asainao mankalaza anao amin'ny finiavana hitady anao. Ankalaza anao amin'ny finoana, ao anatin'izany izay anekenay hitarianao fanahy masina anay, ampiorenay finoanay anao amin'ny Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo ankalazainay ankehitriny. Ary misaotra anao mampatsiaro anay indray makandray ny teninao, fa asainao Andriamanitra mankalaza anao amin'ny fananana izahay, dia ny amin'izay voaloham-bokatra hitahinao anay, ny amin'izay hiverina ho tsara eo amin'ny fiainanay, ny amin'izay hiverina ho sarobidy eo amin'izay anananay. Izany no asainao Andriamanitra ankalazana anao. Dia raha nisy miamboninahitra ny amin'ny teninao izay manambara ny sitraponao aminay, ary izay angatahana indrindra Tompo dia tsy handalo foana ny teny izay norenesin'ny fiangonana, norenesin'ny vahoaka malagasy rehetra tamin'ity androany ity, fa mba ho teny hitondra fihavaozam-piainana eo amin'ny fiainanay. Ka rehefa ankalaza anao mpamonjy, ankalaza anao Andriamanitra izahay, ahatsiaro mandrakariva ny amin'ny rehetra ireny. Dia ho teny velona hiainanay ny teninao izay noraisinay. Vavaka izay ankehitriny ho an'ny fiangonanao, ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny amin'ny sanambara tonga andrafitra rehetra, ny ananivon'ny Sampitandremana, ny any amin'ny sinôdy am-paritany, ny aty amin'ny Fohibe, hoentinay ambavaka ireo ambaratonga mpitondrana isan-karazany ao anatin'izany ambaratonga andrafitra izany, mba samy hahay ankalazanao Andriamanitra amin'ny finiavana, amin'ny finoana, amin'ny fananana, ary an'olo tena ho anao, satria mahatsiaro ny sarobidin'ny fitiavanao. Tehirizo mba fahasoavanao Tompo ny fiangonanao, ary mangataka ihany koa izay ankehitriny ho an'ny firenena malagasy, ny vahoaka malagasy rehetra, ny mpitondra ny Madagasikara, samy tononay ambavaka eo aminao. Taio ireo Tompo, ary ny teninao mba hanana hery sy fahefana mandrakariva ampanjakana ny famirena sy ny fiadananao eto amin'ny firenenay. Ataovy manampiniavana hitady anao ny vahoaka malagasy rehetra, ampiorenany finoananao Jesosy, ary afo ny fananana izay verina ho sarobidy ho fankalazananao. Dia tehirizo ny vahoaka malagasy rehetra mba ny fahasoavanao sy ny firenenay, amin'ny anaranao Jesosy ilay tianay, ilay teny tonga nofo kanonona taminay. Amin'ny anaranao angatahanay izany vavaka izany, araka ambanay ny vavakay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe: Tonga ny vavakanao, atao ny sitraponao ny fiavanana leona izy amin'ny sazanay, amin'ny rany kay, araka ny rany izay efa taminay, asa tonganay afatatana, manafahana ny ravasy, manao fazakana siniry, hanao voninahitra amin'izay. Amarana ny fotoantsika ry havako a, ny laharakira faharay sy fitonjato ny andininy voalohany ihany nataontsika dia ho raisina ny tsodrano a ao aorianan'izay. Laharakira faharay sy fitonjato ny andininy voalohany ihany, dia hiara hitsangana ianareo.
sy ny sodrano izay atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitry ny fiadanana masina anareo samy ho tanteraka, ka aokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristia tombontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Amen. Petraka ianareo hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Iray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.